Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nisy lehilahy iray nipetrapetraka nakaina teo ambony W tao anaty zaridaina mahafinaritra anankiray. Rehefa nankafiny zavaboary teo izy dia nahatsikaritra masondandy tao ambadiky ny ravinkazo iray teo akaikiny teo. Hitany fa nietsika le izy ary nodiniana akaiky tokoa ny zavatra nitranga. Indro tokoa fa nisy zavatra te hivoaka avy tao. Nijereny akaiky ka indro lolo kely izay miezaka mafy ny hivoaka avy ao anatin'ilay masondandy. Rehefa ela ny ela dia tsy nietsika intsony ilay masondandy ary tsy tafavoaka ilay lolo kely na dia efa niezaka mafy aza dia hita fa toa tsy mba nisy fahombiazana akory vokatra izany. Rehefa nieritreritra teo ilay lehilahy dia nanapa-kevitra izy fa hanampy ilay lolo kely hivoaka avy tao anatin'ilay masondandy. Noraisiny ny antsom-pika kely tao am-paosiny ary dia nisokafan'ilay masondandy. Avy eo dia nivoakaingana tao tokoa ilay lolo kely, saingy nahi kely sady jihitra kely tokoa ilay lolo. Ny elany dia mbola tsy nitombo tsara akory ary zara raha afaka nietsika. Dia mbola nodinian'ilay lehilahy ihany ilay lolo kely sady nananteny izy no nieritreritra fa hivoatra tsy kelikely teo ilay lolo kely. Izany hoe mba hiamatanjaka, hitombo ny elany ary dia ho afaka ny anidina amin'izay izy afaka fotoana fohy. Nefa indrisy tsy nisy ninninona nitranga. Ny zavatra nampalahelo, nijanona ho mahi kely miaraka amin'ilay elatra bory ilay lolo kely ka tsy afaka ny nanidina intsony mandritry ny andro sisa iainany. Tao anatin'ireo fihetsika rehetra izay nataon'ilay lehilahy ireo, ny fiheverana izay maneho antsara-panasy fikasanany anampilay lolo kely, dia nisy zavatra anankiray izay tsy fantatra ilay lehilahy velively. Dia izao, mandritry ny ezaka mafy ataon'ilay lolo kely mba hivoahany avy eo amin'ilay masondandy no ahafahany mamoaka tsiranoka avy amin'ny vatany makany amin'ny elany mba hampivoatra azy ary ahafahany manidina indray avy eo. Izany nanaovan'Andriamanitra azy mba ahafahany mivelatra sy mitombo ho tena lolo matanjaka sy mivelona ara-dalàna. Lesona ho antsika izany. Tsaroa fa ny ezaka dia zavatra lehibe tokoa ary ilaintsika eo amin'ny fiainana izany. Raha toa ka avelan'Andriamanitra misosa fotsiny ny fiainantsika, tsy misy vato misakana na olana mitranga dia ho voafetra ihany isika. Tsy misy ilana ny finoana raha ohatr' izany. Tsy afaka ny ho mafy sika ary tsy afaka ny anidina intsony tahaka ilay lolo kely raha toa ka tsy misy ezaka ataontsika. Ino kely inge izao lazaiko anao izao hoe nangataka hery aho dia nomen'Andriamanitra ireo fahasarotana sy olana maro mba hampahery aho. Nangataka fahaizana sy fahendrena aho dia nomen'Andriamanitra olana ovahako mba hazoko fanandramana eo amin'ny fiainana. Nangataka fanambinana dia nomen'Andriamanitra ato-doso saina ary hozatra sy tanjaka mba hahafahako miasa. Nangataka fitiavana dia nomen'Andriamanitra fianakaviana sy namana mba hampiko rehefa misy olana mahazo azy ireo. Tsy nisy azoko ny zavatra nangatahako, fa nomeny zavatra kosa mba hahafahako manatanteraka izany ary mba hahazoko izany. Izao no afatry Jehova ho antsika hoe, fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 7:20, andininy 1:12.
ilay tompotsito iolansarotra mianjady aminao tsy hoe tsy fitiavany anao navelaniseho reo o fianaranao alnefena toetra vaovao mbola isy maraina vaovao andimbiny alimitatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao tarika rija malala ekeko toko fa mafyaminao izao fitsapana miatry izao efantany nefa zay tsy ozakanao tsy avelany atraminao mandalo ianino tsy homandraky izay aza tao mankarary fo lay efanandresy izao tontolo izao jesosy no iady ho anao mbola isy maraina vaovao andimbiny alimitatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao zay lay onjany fanantinana mbola isy maraina vaovao andimbiny alimitatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao voatendriny ho anjaranao voatendriny ho anjaranao fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina faly tafahoana aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo zao ny tenanay a ary indro manolotra anao ny araba ombampira rintsoa ny namanao lantoary misy joely no mitafa aminao a ny namana anaritiana kosa no eo amin'ny lafiny teknika anisan'ny manahirana ny ankamaroan'ny tanora na ny zatovo eny na ny olonehibe koa aza ny atao hoe mifandray na mamboly fifandraisana amin'ny olona iray ary matetika izany a no sakana tsy hafahana mandroso na koa ahavitana zavatra na tetikasa na tanjona raizana petraka ka izany indrindra no mahatonga anay iresaka ny atao hoe ny fomba famboly fifandraisana amin'ny olona iray ahoana tokoa moa no fomba famboly izany fifandraisana izany ary inona no tokony atao raha maly izany fanontaniana izany tsika amin'nytian'io tia dia ireto a misy torohevitra vitsivitsy a atolotra anao voalohany amin'izany dia tsy maintsy malala fomba aloha ianao izany hoe miaraba ilay olona tianao ifandraisana satria ianao no amboly ilay fifandraisana dia tsy maintsy ataonao izay fiarabana sy fahalalam-pomba izay ary
manao azafady sy manontany azy ianao raha ohatra ka afaka mandray sy miresaka aminao izy amin'io fotoan'io, fa tsy avy hatrany dia manao amboletra sy manery ilay olona mba hiresaka aminao. Zay zany ny voalohany. Ny faharoa dia tsy maintsy miseho te hifandray amin'ilay olona ianao, na zany amin'ny alalan'ny fihetsika izay ataonao na amin'ny alalan'ny feo izay avoakanao. Izany hoe mampiseho fihetsika tony, matotra, tsy mitrerona na mikitakita na miketoketoka, fa amin'ny feo tony tsara ary amin'ny pitsikina mandrakariva. Manarak'izay dia tenenina mivantana aminy ny resaka tianao tenenina, na ny momba azy zany na ny mombanao. Azo atao tsara ihany koa ny miantso ilay olona izay tianao ambolena fifandraisana, manonona azy na miantso azy amin'ny anarany, satria anisan'ny fanekekezana azy bebe kokoa ny fanononanao ny anarany. Nefa aoka tsy ho fanevatevana ny anononanao ny anarany, fa mba izay tena ampifaminakaiky anareo bebe kokoa no atao. Ary tandremo tsara nefa fa tsy hoe izay olona tianao hifandraisana dia tononona amin'ny anarany avokoa, fa jerena tsara hoe olona azo tononona amin'ny anarany ve ty olony ty sa ahoana. Ilaina fitandremana zany zay zavatra zay. Manarak'izay dia tsy mibaiko ilay olona ianao, fa ny ataonao dia mandroso sosikevitra. Izany hoe fadiana zany ny mibaiko ny olona amin'izay tianao hifandraisana. Tsy azo atao mihitsy zany zay mibaikobaiko olona ohatr'izay, fa sosikevitra no ataonao. Tsy voatery arahana koa nefa isosikevitra zay atolotra ho azy io, ary tsy tokony atesitra anao zany raha ohatra ka tsy tanterahany na arahany ilay sosikevitra zay ataonao. Manarak'izay dia avela ihany koa ilay olona mba androso sosikevitra ary anontaniana ny tiany atongavana sy izay tiany atao, izay tiany ambara, ary izay mety hiarahanareo manao na misy fanapahan-kevitra izay mety hiarahanareo zany. Zay zany no tokony atao. Manarak'izay dia raha toka nahavita adisoana ianao dia sahy miaiky izany adisoana vitanao izany, ary mangataka aminy amin'ny tranam-pihavanana vaovao indray, ka tsy iresahana ilay adisoana vitanao teo aloha intsony. Ary raha ilay olona kosa no nahavita adisoana taminao ka efa niaiky izany izy, dia aoka ianao anaiky izany fitsorana izany, ka tsy hiverenanao resahana intsony ihany koa ilay zavatra tsy nety nataony taminao tany aloha. Ary sahianao manontany raha ohatra ka misy zavatra tsy azonao izay lazainy aminao, fa tsy hoe tsy azonao ilay izy dia mijanona amin'izay, fa sahia manontany azy. Manarak'izany dia ajao mandrakariva ny tsy fitovian-kevitra misy eo aminareo rontoto, fa tsy ambaniana izany tsy fitovian-kevitra izany. Zany hoe raha tsy mitovy amin'ny hevitrao ny heviny dia tsy tsara ny manambany izany, ary tsy voatery hitovy hevitra ihany koa ny olona rehetra, fa ny tsy fitovian-kevitra dia anisan'ny arena anankiray. Ka raha hainao ny manararoatra izany tsy vitovitin-kevitra izany dia anisan'ny ampandroso anao tsara izany zavatra izany. Manarak'izany dia mitadiava hevitra isian'ny fifanakalozana eo aminareo, na izany fifanakaloza-kevitra na fifanakaloza-baovao
na fifanakalozana aratraikefa mba hisiny ny fifampivelarana sy ny fifampandrosoana ary anamafy orina ihany koa ilay fifandraisana tiana hovolena ary mba aharetan'izany fifandraisana izany. Ary farany dia zao mahaiza makasitraka rehefa misy zavatra tsara vitan'ilay olona ataminao ary asehoy na izany amin'ny alalan'ny fihetsika izay ataonao na izany amin'ny alalan'ny fiteny ihany koa na ihany koa amin'ny alalan'ny fijery tsotra fijery mankasitraka dia ankasitrao amin'ny alalan'izay lay olona tianao ambolena fifandraisana. Arak'izany a dia zava-dehibe loatra izany atao hoe fifandraisana izany satria sady mampandroso izy io no mampivelatra ny tsirairay ary koa mampisongadina ny maha izy ny tsirairay avy sy ny tena ray manontolo koa dia entanina sy ampirisihana ny tsirairay mba hiezaka ary anao fampiarana mba tsy hosahirana amin'izany hoe fambolena fifandraisana izany koa dia hisava sy ravina ary ho voasoroka mialoha ny olana mety tranga. Faiza miaina mampilamitsaina izay indray ary no masaka azona roso tamin'ity androanytia ka ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Antokopihira imprimerie adventiste etsara ny fonenan'eto fanehoany lanao no tiako lavitranao ny fomiseto kanehoany lanao no tiako ritompoko panjakako iainy fanaiko eny lavitranao ny fomiseto kanehoany lanao no tiako etsara ny fonenan'eto fanehoany lanao no tiako lavitranao ny fomiseto kanehoany lanao no tiako ritompoko panjakako iainy fanaiko eny lavitranao ny fomiseto kanehoany lanao no tiako izay lay monjany fanantenana indro omeko anao ny foko reritompo manompo anao ny foko nio tamaro izay tsy foko mombotoeo ambony vokovoko mianaranao no antsoko nifeonao no enoko izao tontolo izao afoko tompo ny ehoany lanao no tiako indro omeko anao ny foko reritompo manompo anao ny foko nio tamaro izay tsy foko mombotoeo ambony vokovoko mianaranao no antsoko nifeonao no enoko izao tontolo izao afoko tompo ny ehoany lanao no tiako. AWR manolotra ho anao
feon'ny fonotenana. faly tafiditra ao tokantranonao indray amin'izao fotoana izao ary mirary fitahiana sy fahasoavana ho anao. Mafimafy ihany izay hitantsika momba ny hoe Jiosy tsy marina talohan'izao izay voatahiry momba azy mba ho fananarana atsika. Ary andeha ho tohizana ny fandiniana ny tena fototra aretina fa marary izy reto ka mila fitsaboana. Inary ny tena fototra aretina izay nanjo azy ireo. Raha amaky isika ao amin'ny Galatiana 3 dia hita n'izao teny izao ao amin'ny 12. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izay mahatandrina izany no ho velona aminy. Ny lalàna tsy araka ny finoana. Ka raha mientehitra amin'ny lalàna izany, na mitoky amin'ny lalàna, dia tsy araka ny finoana izany. Tsy eo ny finoana. Raha amin'izay fotoana izay, dia tsy misy ahafahana mifandray amin'ny tompo. Ary izay indrindra ny fototra aretina, izay nanjoany reto Jiosy ireto. Tsy afaka nifandray tamin'ny mpamonjy azy izy dia Jesosy izany. Fa nientehitra tamin'ny lalàna, nitoky amin'ny lalàna, kanefa ny lalàna tsy araka ny finoana. Raha manantena izany, famonjena sy fahavelomana eo amin'ny lalàna dia izao no izy, fa izay mahatandrina izany no ho velona aminy. Reto Jiosy reto anefa tsy nahatandrina, fa nandika ny lalàna izy, dia tsy velona zany tamin'izany lalàna izany izy, izay tsy araka ny finoana, ka nahatonga azy tsy nifandray tamin'ny tompo. Ary raha toizantsika ny vaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 10 ao amin'ny Galatiana 3 ihany, dia misy izao teny izay enjakenjana ihany, kanefa milaza ny zava-misy. Fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana. Fa voasoratra hoe, voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ho velona aminy izay mahatandrina izany. Dia eto indray dia tohizany hoe, voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ny mifanohitra amin'izay no tsoahantsika. Ny ho velona zany, ka tsy voaozona, dia izany tsy voaozona izay maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ditantsika eto ny toerana faran'izay sarotra mihitsy, ny anantena fahavelomana amin'ny fitandremana ny lalàna. Fa ianao ve ry mpanaraka n'ity onjam-peo ity, dia manantena fa haharitra hakatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Tena faran'izay sarotra izany. Ary ny Jiosy dia niezaka ny nitandrina ny lalàna, kanefa rehefa tena diniana dia nandika ny lalàna izy. Toerakafa izany, fomba hafa no hamonjena sy hanavotana antsika mpanota, fa tsy izay fiantaherana amin'ny lalàna izay. 12 Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra.
mivantana mazava tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Hita marimarina ho izy fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo natren'Andriamanitra. Tena tsy misy na dia iray aza, satria tsy maharitra makatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna isika. Fa ny tolony kosa no misy ny fitsaboana sy ny vahaolana amin'ity zava-manahirana ity. Fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ity farany ity no fanatenantsika. Fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Fantatra izany fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona. Voalaza teo izay, ary mbola manamafy an'izany koa ny ao amin'ny Galatiana 4:9-10. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona. Fantatra izay zao. Dia inona koa ny fantatra? Fa amin'ny finoana an Jesosy Kristy no hanamarinana atsika. Ary rehefa fantatra fa hamarinana amin'ny finoana an Jesosy ny olona, dia inona no atao? Dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinana amin'ny finoana, satria tsy misy nofo ho hamarinana amin'ny asan'ny lalàna. Dia izay no fanafody izay atory ny Tompo ho atsika teo amin'izay tsy nahitan'ny jiosy fahombiazana. Teo amin'izay toeran'izay no hanavotany Tompo atsika kosa mba hiala amin'ny fianteherana sy fatokiana ny lalàna izay tandremantsika io, izay tsy mitondra fahavelomana ho atsika hitantsika teo, fa kosa toraka eo amin'ity teny ity manao hoe fa ny marina amin'ny finoana no velona. Fa fantatra fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona. Fantatra kosa itsekilany fa hamarinina amin'ny finoana an Jesosy ny olona. Koa dia nino an'i Kristy Jesosy isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy. Misy tonombavaka izay voatahiry ao amin'ny Baiboly mba ho vetsovetso-pontsika rehetra rehefa notolorana an'izany fanafody sy fitsaboana lehibe izany isika, dia ny fanamarinana amin'ny finoana. Jeremia 7:4-9. Jehova o, sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao no fiderako. Ivavaka isika. Izany tonombavaka izany ery rainay ny an-danitra no entinay amin'izao fotoana izao, manambara ny etaetanay fa ianao Jesosy malala no fanatenanay, ary ampahirezo sy toano amin'izao faresen-dahatra izao zahay ny amin'ny tsy entehitra amin'ny lalàna izay tandremanay, fa tsy maharitra makatohana izany zahay, fa etoraka eo aminao kosa, ka iandrandra ny famonjena sy ny fanasitranana avy aminao ary raisina amin'ny finoana, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Wavinyan zarana, aham timin
Nature's Group. Manana finune, manana finuna, manana finuna fa tsy maintsy hoaviny anjarana. Dia mino fotsiny any, mino fotsiny any, mino fotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjona. Iraity hiraity fantatsika fa sarotra ny fiainana nefa zakiny fa mitraka hiatrika ny ady izay tsy maintsy atao hatreana manana finone manana finuna manana finuna fa tsy maintsy hoaviny anjarana. Dia mino fotsiny any, mino fotsiny any, mino fotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjona. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Manao ihany koa milaokivika hamoifo oetototry miady sy onolana maro dia mivakilo saroi fanona kivy dia mihamaleny nefa ny ady tsy maintsy atao ka hagory ny hery manana finone manana finona manana finona fa tsy maintsy hoaviny anjarana. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao hatrany ny radio ny feon'ny fanantenana. Namanao fanjaniaina no nanomana sy manolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao eto miaraka amin'ny teknisianina Sam Eliandre Mitansoa no tompona andraikitry ny fandaharana. Toro hevitra tsotra ho fanatsarana ny fambolena petsay indray no nomanina iaroso anao etiko dia menofinaritra tompoko. Raha amin'ny ankapobeny no iresahana ny petsay dia misy karazana petsay izay tena mety tsara ambolena eto amintsika. Tsy inona izany fa ilay antsoina hoe laniera. Eo ihany koa ilay karazana petsay antsoina hoe misy bokony. Dia misy ihany koa ilay karazana petsay manana ravina somary mivelatra na ny angobao isika. Dia eo indray izany ny paktroite izay mahatanty aretina tokoa izy ity. Ireo karazana petsay ireo izany ny laniera, ny misy bokony, manana ravina somary mivelatra ary ilay mahatanty aretina dia mety tsara ary azo volena eto amintsika.
rehefa fantatsika izany ny karazana petsay dia manahoana kosa indray ny tany mety raha ohatra ka te ambolo petsay isika. Ny karazana tany mety izany dia ny tany malemy, tsy mitan-drano, tany beroka, masaka ary ny tany baibo. Averina indray izany fa rehefa misafidy ny tany ambolena petsay isika, ny karazana tany mety amin'ny fambolena petsay dia ny tany malemy, tsy mitan-drano, tany beroka masaka tsara, ny tany baibo. Fa ny fotoana fambolena azy kosa tena mahafinaritra satria azo volena mandavataona ny petsay. Ny fotoam-pambolena izany dia tsy mifidy fa azo volena mandavataona raha ohatra ka izay ny tianao. Fa tsara kokoa izany ny vokatra amin'ny fotoana mangatsiaka. Io izany tokony ararotina izany satria eo ny vokatra ny tena tsara indrindra. Ny fotoam-pamafazana moa izany dia ny volana febroary ka hatramin'ny volana martsa, dia ny volana aogositra ka hatramin'ny volana desambra. Dia araka ny voalaza teo moa izany azo volena mandavataona izy. Dia mety ihany koa ny volana aprily ka hatramin'ny volana jolay. Averina indray izany fa ny fotoam-pambolena ny petsay dia mandavataona. Fa tsara kokoa ny vokatra amin'ny fotoana mangatsiaka. Eo izany tsika ny tokony hanararoatra fambolena. Ny fotoam-pamafazana moa dia ny volana febroary ka hatramin'ny volana martsa, dia ny volana aogositra ka hatramin'ny volana desambra. Nefa azo volena mandavataona izy dia mety atao ihany koa ny famafazana ny voan'ny petsay ny volana aprily ka hatramin'ny volana jolay. Ireo izany ny fepetra tsotra aloha izay atolotra antsika izay maniry ambolo petsay. Efa niresantsika teo izany fa ny laniera, petsay misy bokony manana ravina somary mivelatra ary ny petsay mahataty aretina dia mety tsara amin'ny fambolena eto amintsika. Ny fisafidianana ny tany ihany koa dia tsy maintsy ilaina raha tiantsika ny hamokatra tsara. Ny tany malemy tsy mitana rano, tany beroka masaka tsara ary ny tany baibo. Ny fotoam-pambolena moa izany dia mandavataona. Anjarantsika izany manao izay fampiarana tsotra dia tsotra izay mba ahazoana vokatra tsara. Mahazotoa ary manao fampiarana e. Ry taon-tsaha sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary ahazombokatra betsaka sy tsara ny fanarahanao ireo toromarika manara-penitra koa ampiaro avetrany izany. Ze mahasoa tantara nosoratany fanjaniaina. makamakaina very za masoa. Tena variana de variana mandinika ny lanitra ny anao lahy ka tsy mare mmpandalo tsony. Ory za masoa. Afabaraka maro. Ay olona. Aizy ningady ny ale mahataty aretina sy le petsay biboko no any voleko fa le raha matotyko tsy mahazo resaka ka mandreraka le retsya teny de la zay. Miala tsiny re za masoa. Tsy raha matopasika lenina vadiny se akory fa oa dray tsy mitsika tsiny. Ay vera zafy ty ie azafady fa varina nandinidinika an'le programa nasakeliko zay aho de tsy hitako ny fivinga sady somary nanakipy maso kely ahy. ie tsy mahagaga raha sondre torse mahazo rivitrevitra madio ety ambody azo etiako no fanga tena renoka mitsy ateo raha zafy idre
ka raha araka ny raiko teo de hoe ambolo petsay be bokony sy mahatatyareti ny gako. Zay mihitsy kia tena lasa nofoko tokoa le faniriko ka fty le pasikalinyny tiringatiny mandrebirebi saina de lasa nofoko atranny fifandiranay roa na izany aza ambinjanahary any any fanenatannga fa ahoana ry zamasoa ka hoe tiambolo petsay ary ngatya hitako tena mety amin'ny volopetsay mihitsy le tanay roa ambany avaratra roa sady mitandrano no tany malemy sy masaka tsara araka ny fipetra takin'ny fambolena petsay ka inona ny olanareo mivady am'izany zavatra tena tsara ne zany zamasoa ka ipasikalinina ngiringaty iny tena tsy mino an'le fipetram-pambolena vaovao ataoko ny azy de tsy miova fa zerizery am'ty fambolena karoty siovo mandava atao am'ty foana tsy mba hianatra zavatra fa mihitsy le pasikalinina be iny ka tsy horeraka ve ny tandry zamasora tsy hanao fifandimbiasamboly tena ilaina mihitsy ny manao azy io raha tia hita vokatra tsara mandrakarivo ka zay mihitsy zay neny itedavako andrazafy mba ampitomboko ny fahalalako andreseko lahatra ny kiala-pasikalinina nareo any efa tena nahavita fifoanana am'ty famboleny ty marina any zany kinona ary no napiko any zamasoa ka hoe matsiritra mihitsy ho ale volopetsay de ahoana sy ahoana moa zany ny tokony atao sao misy tsy tsaroka tsy olaitrako le vavandrapasikalinina ka marina moa esy fa namafisana angamba sisany olaindra zamasoa zany ve hitako efa voafehanse tsara zao ohatra ny tany mety amin'ny volopetsay sy ny karazana petsay mety tsara eto amintsika raha araka ny tany sanse azy tao anaty nofo tiako oka ry raha zafy tena marina vizy zany eno samy azo voleny eto amintsika daholo na ny petsay misy bokony na le manana ravina somary mivelatra atsona hoe ongbok eo koa le petsay atsona hoe laniery sy ny paktroet na le atsotsika hoe mahataty aretiny mahataty aretiny zay ary ho aly efa nilazaiko tamin'ny pasikalinina ambolo petsay mihitsy arazafy mety ka tsy azo volena mandavataona moa izy ty raha araka ny fitaom-pambolena ny petsay tena zay tokoa io aroa fa tsara kokoa ny vokatra amin'ny fotoana mangatsika de eo zany ny tokony anararoatra ambolo betsaka sika de eno tsara ny volana febroary ka hatramin'ny mars sy ny volana aogostra hatramin'ny volana desambra mety amin'ny fotoam-pamafazana avokoa reo azonao azo tsara zay tia araka ny voalazantsika teo moa hoe mety mandava taona ny volopetsay de azo atao tsara koa zany ny volana aprily ka hatramin'ny volana jolay inona fa tsy mandava taona mariny tiray zany sady fidiram-bola tsara tiringaro no sakafo tsara fa aleo velizina mividy ny mbola mafana mafana io ary mafana mandava taona io zamasoa rehefa arahana tsara ny fepetra fambolena petsay aza matahotra mihitsy misaotra razafy fa nahotezitra azy pasikalinina de ho toizako sy ho tanterahako ty programa lasako ty tendelany azay etre asa azonareo vady fandrombonana tsara ny io
ary rehefa hazavainy ny zamasoa amin'ny paskalinina tsara ireo fepetra rehetra ny fambolena anisan'izany ohatra ny fifandimbiasam-boly de mino afa-tsosarotontsony izy endriny aty mariny fa tsy hoe ovikaroty foana mandavataona tsy anaiky ho reboribe ny raha matoy intsony kosaka marina mo ngamba zay ny fantany aloha ry zamasoa aleo hazavaintsika amin'ny paskalinina zay tsy mazava aminy fa tsy olan'izany zamasoa aleo mionsika telodady miresaka tsara amin'ny manaraka misaotra raza fa tena zay mihitsy aneno mety raha azo atao hoe mety ka za mako hitanga ihany fa zay mahasoa anay no mba tadiaviko fa le raha matoa iny be sady raha iny nofony sety eto ambody azo iny ny toy zay indray mety araha-paka peo aonareo mivady fangary ngaty tenana nofony famalitra ny paskalinina tyo dia mivazavaza bizy fa baraka fa aizy tsy fambolena petsa ihany no fisiko teo fa nofirezany zamasoa fa baraka liretsy ze mahasoa namelona ny tantara Rila sy José Yves. AWR na ny radio adventiste maneran-tany lay feon'ny fanantenana telefôny 033 37 106 13 034 06 797 62. dia misaotranao nanaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto amin'ny radio ny feon'ny fanantenana manentana anao hatrany hampiatra ireo fepetra ny fambolena mba hitanao fahombiazana noho ny fahasoavan'Andriamanitra. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Filazantsara mandrakizay. Izay indray no lohatenin'ny lesitsika amin'ny teny ity. Miangavy ianao mba haharitra fotoana fohy monja hatramin'ny farany. Efa noresantsika teto fa izany filazantsara mandrakizay izany no fotoatiny ny boky ny Apokalipsy. Mario fa manomboka amin'ny filazantsara mandrakizay ny afatry ny anjely telo amin'ny Apokalipsy 7:15. Tsy filazantsara mandalo sy voafetra fa mandrakizay. Maneho le plany ny famonjena nataon'Andriamanitra izay efa natombony ary tsy maintsy ho faranany. Raha tsy takatsika ny alalan'ny filazantsara dia tsy ho hitantsika ny hevitry ny afatry ny anjely telo. Tsy ho takatsika amin'ny fahafenonina oviana ireo lohahevitra ao anatin'ny afatr'Andriamanitra momba ny andro fitsarana, ny faharavan'ny Babilôna, ny mariky ny bibidia, raha tsy azontsika ny mahafilazantsara ny filazantsara ao anatin'ny boky ny Apokalipsy. Amafisina tsara izay. Lasa diso ny fandraisantsika ny boky ny Apokalipsy. Ahoana moa ny hamaritany tenin'Andriamanitra ny hoe filazantsara mandrakizay. Zao no voalaza ao amin'ny Korinthiana 1:12-14. Korinthiana 1:12-14. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriako taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo.
izay amonjena anareo koa raha tananareo tsara araka izay tena nitoriako taminareo raha tsy nino foana ianareo fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina zay ilay filazantsara mandrakizay asaina toritsika namonjenantsika ary asaina toritsika zao koa mivolaza amin'ny Romanina 4:4-20 Romanina 4:4-20 nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Zay ilay filazantsara. Hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana. Averina fa ny hoe fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana atao na omena ho an'ny olona anankiray izay tsy mendrika izany mihitsy. Tsy mendrika an'izany fanavotana nataon'i Jesosy zany na ianao na iza kanefa nataony maimaim-poana ho antsika izany. Rehefa mandray an'izany ianao dia nandray ny famonjena. Dia izao no toy ny teny izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano fanavotana amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra amin'ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana any Jesosy. Diso isika fa rehefa manaiky azy ho mpamonjy antsika, manaiky mpilaniny famonjena nataony ho antsika io, dia hamarinina isika raha mino an'izany. Tiozantsika ny vakiteny amin'ny Romanina 5:5-9 Romanina 5:5-9 fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny meloka, fa ngamba isy ihany ny sasany say maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Zany hoe tsy niandry antsika hanao dingana izy dia fa nanapa-kevitra hamonjy antsika. Zany ilay filazantsara mandrakizay. Ny filazantsara dia vaovao mahafaly, mahatalanjona momba ny nahafatesan'i Kristy noho ny fahotako sy ny fahotanao, dia nitsanganany tamin'ny maty tamin'ny fomba be voninahitra ary ny fitiavany tsy miova sy ny fiainy antsika mandrakariva. Mipakatra any amin'ny mandrakizay izany ho an'izay manaiky an'ilay famonjena nataony. Afaka misazy ny fahotana sy ny heriny sy ianao isika rehetrarehetra noho ny finoana ny rana latsany sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Mameno ny fisainan'ny apôstôly Paoly ny amin'i Kristy ary ivo ny fampianaran rehetra mihitsy sy ny toroteniny zany famonjena ao amin'ny finoana nataon'i Jesosy zany. Nanavitra azy tamin'ny fanameloana sy ny fahatserovatena ho meloka noho ny fiainany lasa Kristy voaombo. Nanome hery azy ho an'ny ankehitriny Kristy nitsangana tamin'ny maty, dia nanome azy fanantenana ny amin'ny ho avy Kristy izay ho avy indray. Dia izay no tena votoatiny filazantsara ary naverimberiny apôstôly Paoly. Mario tsara reto hevitra efatra ireto avy amin'ireo andalan-teny vakitsika tao amin'ny bokin'ny Romanina teo. Hamarinina maimaim-poana amin'ny alalan'ny fahasoavana isika. Zay ny fahasoavana, famonjena maimaim-poana. Tsy avy amin'izay nataoko na nataonao fa avy amin'izay fitiavan'Andriamanitra antsika madiodio. Faharoa, fanambarana ny fahamarinan'Andriamanitra ny atao hoe fahasoavana. Maneho ny maha-Andriamanitra azy mihitsy. Ny fahamarinany fa tsy ny fahamarinako na ny fahamarinanao. Tsy milaza akory izany hoe tsy ilayntsika manao ezaka hanaraka ny marina, aza raisina tendrony, fa ny olona nandray ny fahamarinan'i Kristy dia miaina mifanaraka amin'izany. Eo ambany fahasoavan'Andriamanitra hatrany, eo ambany hery ny fanahy masina. Fahatelo, manamarina ireo izay manaiky an'i Jesosy amin'ny finoana izany fahasoavana izany. Izay manaiky an'i Jesosy amin'ny finoana, raha nisan'izany ianao dia hamarinina
dia hamonjy ianao zany. Ary faefatra, fony mbola mpanota isika dia efa naseho antsika zany fitiavan'Andriamanitra izany. Tsy niandry aho haneo fihetsika na dingana kely akory izy mba hahafahany mity aho, fa ny azy ny lasa aloha. Fony mbola mpanota, tsy mitady famonjena, tsy mitady famondrapo, fa ny nandositra azy zany nataoko, dia ny famonjena ny nataony aho. Niazakazaka mihitsy izy hamonjy aho zay nandositra azy. Zany ve no nitranga tany Edena, ny hery ny tavan'Andriamanitra Adama sy Eva. Fa iza no nitady azy? Andriamanitra nidina nitady azy. Lesona lehibe no nomen'Andriamanitra antsika. Indraindray isika rehefa mahita olona heveritsika hoe nania, dia ny ampiataka azy ireny lavitra dia lavitra. Zay ny maha-olombelona antsika. Ary raha misy namantsika aza manao ny fomba rehetra mba hamerenana azy ireny eo anivo ny lahara ny mpanaraka ny Kristy indray, dia enjehina. Tsy fomba n'Andriamanitra izany. Izay nataon'Andriamanitra no ataontsika, ary izy nanao dingana voalohany, na dia izy aza manana ny marina. Tsy metrika antsika, tsy azo amin'ny alalan'ny asa tsara ataontsika, tsy azontsika vidiana zany fahasoavan'i Kristy izany. Ny fahafatesana feno fijaliana sy mangiry-firy indrindra zay tokony niatra tamiko, niatra taminao, no ny eken'i Kristy hiatra taminy. Maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesantsika izy, mba havelona antsika. Tsy hahatonga antsika hanara-po amin'ny fahotana, fa hahatonga antsika ho afaka migeja ny fahotana. Maty teo amin'ny toerantsika izy, mba hananantsika fiainana, dia ny fiainany. Raha tsy nisy an'izany plany famonjena nataonao antsika izany, dia tsisy olona voavonjina anankiray aza. Tokony hagaga ary ve raha tsy maintsy ho avy amin'ny finoana ny famonjena, fa tsy avy amin'ny alalan'ny lalàna? Inona no azontsika hanatsarana an'izany? Inona no azo ny asantsika na ny herintsika hanatsarana an'izany? Efa nazay tsara indrindra sy feno fanamasina aza, mba hoentina nampiana n'izay nataon'i Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana? Tsy ampy havoavonjy antsika izany. Ary io drafo-pamonjena mahadiodio nataon'Andriamanitra io, dia efa napetraka atry ny fahagola. Zany voalaza ao amin'ny Timoty 2:7, Titosy 2:2, Titosy 2:2 ary Efesiana 2:4. Manampy antsika takatra ny antony antsoina ny filazantsara hoe mandrakizay zany. Efa hatramin'ny voalohany ary hipakatra ny mandrakizay. Talohany nahariana an'izao tontolo izao, dia efa fantatr'Andriamanitra izay hitrangany, ary zany namola volan'ny drafo-pamonjena ho fiatrehana ny fotoan-tsarotra rehetra iseho. Zany no fitiavana tsy tratry ny saina. Men'Andriamanitra safidy malalaka isika, ary fantany fa rehefa hisafidy ny anda azy, dia efa nanomana sady ny famonjena sahazantsika izy. Manasanao handray an'izany famonjena izany izy. Mety mora vidy loatra angamba ho ianao satria maimaimpona, kanefa izany ny fitiavana. Raha tsy mandray an'izany anefa ianao dia tsisy vokany eo amin'ny fiainanao zany. Fa rehefa mandray an'izany ianao, dia ifanaraka tsy kelikely amin'izany fiainanao eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raon-danitra. Ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika ny izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.